Eo amin'ny tontolon'ny fiompiana kosa dia amin'ny sabotsy 12 Jolay izao etsy amin'ny kolejy Ste Famille Mahamasina no hanatanterahana ilay fiofanana fomba fiompiana akoho bio izay karakarain'ny CFC Biosystem. Fanazavana mahakasika an'izay eto n'Andriamatoa Rasolomanana Fulgence mpampiofana tantsaha. Fiompiana bio sy fampilena bio zany nataonay ao anatin'ny agriculture biolojika dia nataony fiompiana kisoa bio dia be da be mihitsy ny teny nahita fahombiazana tamin'izy hoe mba asio koa ny akoho fa mety be le kisoa dia tapa-kevitra hoe asiana formation akoho bio amin'ny sabotsy. Ny akoho bio moa zany dia akoho gasy ny tena tsara indrindra, akoho gasy ho atsaraina fa na kisoa vazaza azo avadika ho bio zany. Dia resaka akoho bio ray manontolo zany ny atao amin'ny sabotsy ao amin'ny Ste Famille Mahamasina maraina mivaloka hatramin'ny 12 amin'ny 4 hatramin'ny 5 dia mahazo fizy teknika. Dia resahanao ny resaka fiompiana akoho ray manontolo manomboka amin'ny zanaka akoho hatramin'ny fanatavezana sy ny sakafony, ny fahasalamany dia ny famoronana ilay atao hoe ambiance forestière na barrage aéronautique ilaina asalama sy atsara ny fiompiana ataonao. Dia ny Amin'ny moa zany mampiavaka azy misy ny fampisehoana sary ferme akoho zay efa misy manao dia ampisehoana ohatra zao fitantanana azy miaraka amin'ny ravi-maitso sy zavatra ilaina amin'ny fikarakarana azy. Efa mandroso be ny fiompiana akoho bio any Europe dia mety tsara tao amintsika tsika ary manana ny zavatra ilaina be da be ny ravi-maitso, legioma, ny voankazo ilaina hikarakarana azy betsaka noho ny any vita eto amintsika io. Ena be da be zany masokarena ianao raha manana tany afaka ampilena le zavatra maitso ilaina ho sakafo sy hikarakarana ny fahasalamany io akoho io. Amin'ny sabotsy io dia formation amin'ny fiompiana akoho tsy mampiasa produit chimique mihitsy no tanjona amin'ilay izy dia ny tena tanjona lavitrezaka zany dia hoe manana akoho matsiro ianao ao anatin'ny fermanao matanjaka mahatohitra retina. Ny fanadihadiana iray iny ihany koa no mamarana indray ny fampahalalam-baovao antsika alohan'ny saratsy tanteraka nefa ny ampasahivina hatrany kosa ianao ao anatin'ny fivoahan'ny gazety Mahery Rampitsozomany larana faraka amby 20 ho hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao indray. Misaotra sy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny velomandry avy tafa ho amin'ny manaraka indray ny tenako.